Varin'izao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Matthieu 3:17. Teny fikasana izay omen'Andriamanitra anao dia tia matotra anao amin'ny lanitra Andriamanitra. Izany misy fatoranao izay mampifandray atsika amin'ny lanitra, mampiray atsika amin'ny lanitra indray mazava ho azy fa Jesosy Kristy izany fatorana izany izay nampiavana atsika indray tamin'Andriamanitra. Ilay toko sy andininy izay natokana amin'ity anio ity dia mampahafantatra atsika zavatra niseho teo amin'ny rano Jordana rehefa natao batisa Jesosy. Dia ny teny avy any an-danitra, nisy feo avy any an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Ravana malala, teo amin'io fotoana io no nanam-porofon'Andriamanitra ny mahazanak'Andriamanitra an Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra tonga olona tahaka atsika. Ary izany ihany koa no mahazava-dehibe ny amin'ny ity batisa ity, satria teo no nanehoan'i Jesosy ihany koa ny fahamarinana lehibe izay tokony iainan'ny olona rehetra, arahany olona rehetra ihany koa, araka ny efa hitantsika ny hoe tokony ho tahafin'ny olona rehetra dia ny amin'ny fanolorantena amin'ny batisa izany. Kanefa ambonin'izany dia ilay teny avy any an-danitra manao hoe ity no zanako malalako izay sitrako dia mahafaoka ary natao an'ny olona rehetra tamin'ny alalan'i Jesosy dia tonga zanak'Andriamanitra isika. Jaona 1:7 dia milaza mazava tsara manao hoe endre manahoana ny fitiavana naseho iray antsika dia niantsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Ry havana malala, aika izany ilay feo avy any an-danitra dia antoka ho atsika ihany koa fa noraisin'Andriamanitra ho zanany isika miompiombona amin'ny Jesosy Kristy. Ary tamin'ny alalan'ny toetrany Jesosy Kristy izay tonga lafatra no nanandratana ny zanak'olombelona izay mpanota hanana tombam-bidy ara-moraly tahaka an'Andriamanitra. Izay le dikan'le feo hoe ity no zanako malala izay sitrako. Natao ho ahy, natao anao izany tenin'Andriamanitra izay teo amin'ny moron'ny Jordana. Nikena ho zanak'Andriamanitra isika olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy. Satria Jesosy no solontenan'ny taranak'olombelona rehetra. Dia izay anie le hoe fatorana mampiray antsika amin'ny lanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza ao amin'ny Timoty 1:2-5 dia miteny izy hoe iray ihany Andriamanitra ary iray ny mpanalalana atsika ny olona amin'Andriamanitra dia Kristy Jesosy izay olona. Iray ny mpanalalana atsika amin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy iray ihany. Ry havana malala, tsy misy nizaniza ety ambony tany nomena fahefana hanalalana atsika amin'Andriamanitra, hanalalana ny mpanota na ampifandray amin'ny olona amin'Andriamanitra afa Jesosy Kristy iray ihany. Jesosy lay voalaza fa zanak'Andriamanitra, sitrak'Andriamanitra. Izy no ankasitra an'Andriamanitra ary amin'ny alalany dia nekena sy noraisina ho zanak'Andriamanitra ny koa isika. Ao amin'ny Jaona 4:7-7 dia milaza Jesosy vokatra izay satria izy lerany no mampiray antsika indray amin'ny lanitra. Dia hozy izy hoe na inona angatahinareo amin'ny anarako dia ho ataoko izany hozy izy Jesosy mba ankilazana ny ray izay any an-danitra. Ary ao Filipiana 2:7-8
dia zao mivolazany tenyandriamanitra manao hoe koa izany no nanandratan'andriamanitra azy indrindra sy nanomezana azy ny anarana izay ambony no ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoalian'ny lohalika rehetra na any an-danitra na etỳ an-tany na any ambanin'ny tany. Ry havana malala, ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoalian'ny lohalika rehetra na any an-danitra na etỳ an-tany na any ambanin'ny tany. Tsy misy anarana hafa, Asan'ny Apôstôly 4:12 misy an'izay, tsy misy anarana hafa nomena antsika azahoana famonjena. Jesosy, izy no nampiray antsika tamin'ny lanitra. Amin'ity anio ity dia tia hampifandray anao amin'ny lanitra Jesosy Kristy. Tiany raha ifandray amin'ny lanitra ny fiainanao, satria izy rerany no mpanalalana antsika amin'Andriamanitra. Andeha ho itsika mbavaka zany. Raha inay an-danitro misaotra satria afaka ny ho tafaray amin'ny lanitra izahay amin'ny alalan'i Jesosy. Jesosy lay zanak'Andriamanitra, izy lay sitrakao, ary amin'ny alalany rerany, amin'ny anarany rerany koa no azahoana famonjena. Misaotra Tompo satria noho ny aminao dia afaka tafaray amin'ny lanitra izahay, ary indrindrandrindra nekena ho zanak'Andriamanitra ihany koa. Aoka mba ho tanteraka amin'ny tsirairay avy ane izany, ka ny fiainany tsirairay avy ane dia ho tafaray amin'ny lanitra amin'ity andro anio ity, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.